nisy niditra tsy lera hono tao amin'ny sitiny. Nisy niditra amin'ny ahoana? Fa fataon'ny senia io mamadika résultat source tao amin'ny senia io fa tsy hoe source taty amina fa niresoerinay fa na source tany amin'ny olona zay lazaina fa pirate de Caraïbes na pirate de je sais pas quoi niditra tao amin'ny senia. Lery fiarovana sy filaminana dia mitandro hatramin'ny farany mialoha mandritra ary aoriana fifidianana ny filaminana. Ankehitriny dia misy minia manaparitaka vaovao diso eo anivon'ny tambajotra sosialy momba ny valim-pifidianana izay miteraka savorovory sy miteraka korotana. Noho izany, ampatsihivina fa fantokan-dalàna ny fanaparitana vaovao diso indrindra momba ny voka-pifidianana. Tsy maintsy mandray fepetra ny mpitandro filaminana iarovana ny filaminana. Manentana ny tsiraray ho mailo iandry ampatoniana ny vokatra ofisaly avoakan'ireo andim-panjakana maefa voalazany lalàna. Raha misy fitarainana aoka hitondra izana eo amin'ny fitsarana maefa. Farany dia enditra ary tsy mandefitra amin'ireo mikasa anoitona ny filaminana izahay. Tsy maintsy tandremana ary arovana toy ny anak'Andriamaso ny filaminana ho tombotsoan'ny be sy ny maro sy ho an'ny firenena. Na dia teo azy ny fampitandremana nataon'ny mpitandro ny filaminana androany iny izay nivoaka tao amin'ny televiziona malagasy dia tsy nanakana ny faniry Soerinavy hamoaka ny porofo manamarina fa tsy nisy niditra izany tao amin'ny tranokalan'ny senia ary niporofo niaraka tamin'izany ihany koa fa itojo Ravalomanana no lany voafidy ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra ho ben'ny tanànan'ny komina n'Antananarivo renivohitra tamin'ny fifidianana iny fa tsy ary lala Ramanantsoa izany. Nazavain'ny faniry Soerinavy tamin'ny Antsipriany ny mahakasika ny voka-pifidianana samihafa iny tao amin'ny pejiny. Itojo Ravalomanana no nahazo ny vato ambony indrindra tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna iny ho an'ny Antananarivo renivohitra fa tsy ary lala Ramanantsoa raha ny PV tonga tao amin'ny senia no jerena. Nampifamadiana kosa ny vaton'ny Tojo Ravalomanana sy Arilala Ramanantsoa mba andreseny Arilala Ramanantsoa izany fa kosa nisy fikafika kely nataon'ny senia mba tsy ho tratra be loatra hoe mifamadika fotsiny ny pourcentagen'ireo kandida anankiroa ireo. Itojo izany nahazo vato 106 643 ary mitondra ny salanisa 42,21%. Zay no navoaka ny PV tonga ao amin'ny senia. Satria tsy maintsy atao mandresy Arilala kotikokody satria kandida-mpanjakana dia nomena ny Arilala ny vatony Tojo dia nampifamadiana ny vatony Tojo sy Arilala ka ilay 106 643 ny Arilala i Tojo dia nomena ny Arilala dia ny vatony Arilala izay 95 374 mba tsy apatratra hoe ny famadika fotsiny le pourcentage dia nangalana 6000 voix nomena ny blanc sy nul ary natao le 95 374 navadika 89 374 Antojo. Arak'ilay efa notenena teo moa dia navoaka ny faniry Soerinavy ny porofo manamarina izany zavatra voalazana izany fa tsy miteniteny amin'izao fotsiny izy ka toy izao ny porofo ananany. Dia tsy inona moa izany fa ny voka-pifidianana tena izy izay nalainy tao amin'ny tranokalan'ny senia ihany fa tsy niforoniny. Tsotra kely ny mijery hoe avy aiza io fichier io rehefa manana Adobe Premium ary izay no nahitany faniry Soerinavy ny loharan'ity voka-pifidianana ity. Ka arak'izany dia ny senia ihany no nandefany io tao amin'ny tranokalany. Izany hoe eto izany dia efa disoiny avy hatrany ny senia nilaza fa hoe nisy niditra tao amin'ny tranokalany. Ravalomanana Tojo 106 643 manome 42,21. Io zany ny fichier original izay nivoaka omaly tamin'ny 17h30. Rehefa jerevana io fichier io eo amin'ny version PDF dia hita hoe avy ao amin'ny senia. Rehefa naveriny senia ndray kosa le tena hoe itony le vokatra izay nitonon'ny teny alarobia dia manome an'io isa io.
tojo ravaly manana 36,24 ariary lala. Le isan'ny tojo zany navadika any amin'ny arilala dia natao hoe 43,24 satria nahoana na enany 6 000 voix ilay vatony arilala tato nomena ny tojo io dia nampitombony ny isan'ny vato tsy manan-kery. Ty hitantsika amin'ny sary ty araka izany ny mahakasika ny resaka vato tsy manan-kery nolazain'ny Faniry Soerinaivo izany. Somary teknika kely izy ty fa mazava ihany raha manaraka tsara ny fanazavantsika. Tsy niova ny isan'ireo voasoratra anarana sy tonga ny fidy ny vato manan-kery ary ny taham-pandraisana anjara. Fa ny vato fotsy sy ny vato maty kosa no nampitombony CENI mba hampiakatra ny tahan'ny vatony Arilala Ramanantsoa hoe 7,420 isan-jato. Raha ny mahakasika ny isan'ny vato indray kosa ny jerena dia ilay isam-bato azon'ny tojo ravaly manana ihany no natao tao amin'ny isam-batony Arilala Ramanantsoa. Araka izany dia nilaza i Faniry Soerinaivo fa na dia efa nangala-bato sy nanao ordonnance ary nanakarama olona marobe aza ny mpanohana ny kandida Arilala Ramanantsoa dia mbola resy ny tojo ravaly manana foana ihany izy. Izany hoe na tsy nibadiky ny CENI zany ny résultat na dia efa nangala-bato na dia efa nanao ordonnance na dia efa nanao inona ty na dia efa nanakarama olona ny zava-vato tsinjo etc dia mbola zay ihany. Ito ilay lazaiko aminareo hoe rehefa sokafana amin'ny Adobe Premium io dia hita fa avy any amin'ny CENI io fichier source io. Ity fichier ty tompoko dia créé tamin'ny 19 décembre, tamin'ny 20 décembre plutôt. Zany hoe 20 décembre à 8h41 nanaovana création an'ilay fichier dia 20 décembre io 12/20/2024 à 8h41 30 io dia modifiena indray ilay izy. Inona ny zavatra modifieny tao dia io famadiana ny vatony tojo sy arilala io. Ankoatran'izay moa dia navoaka ny Faniry Soerinaivo ihany koa ny fichier source, izany hoe ilay fichier PDF tena izy, tsy mbola nisy fanovana natao ahitana ny vatony tojo ravaly manana nahazo isa 3,740 nahazon'ny fandresena. Hafa mihitsy ny isan'ny vato fotsy sy ny vato maty ao anatin'ity voka-pifidianana tena izy ity. 2,750 ny vato fotsy ary 7,320 kosa ny vato maty. Dia izay zany no manazava ny fivadian'ny vokatra tamin'iny fifidianana iny. Ity tompoko ny fichier source voalaza tsara io, créé le 12/19/2024 à 10h00. Tsara fantatra fa dia ito tsisy modification io fa ny résultat izay généré automatiquement par le logiciel izay m'enregistré PV. Ity fichier ity dia 1541 fotsiny ny vato fotsy ary 1239 vato maty. Izany hoe nisy vatony arilala 6 000 isa zany nalefa ato amin'ny vato fotsy ato dia nasorina tao amin'ilay isan'ny tojo fa le vatony tojo nalefa any amin'ny arilala. Izay zany natonga an'ilay tsy mbadian'ity 42/21 ty lasa 43/24. Fa io dia hitan'ny masontsika rehetrarehetra tojo ravaly manana dia 643 avec 42,21%. Neny arilala 95 374 avec 37,75%. Io fichier io dia fichier izay nivoaka rehefa ohatra zany manao ny enregistrement, rehefa m'enregistré PV ny CENI mampiditra an'ireo PV tsirairay zareo manao saisie.
mampiditra PV tsirairay izy dia ny logiciel mienregistre hoe firy par candidat dia mivoaka amin'izay hoe résultat final avoakan'io PDF io 42,21 tojo 37,75 ariary. Araka ny voalazan'ny Fanily Soerinavo hatrany dia rehefa mivoaka tamin'ny 9 Desambra lasa teo ny voka-pifidianana izay nalany any Tojo Ravalomanana dia nikoropaka ny CENI ka tsy maintsy nitady fika hanovana an'io voka-pifidianana io mba handreseny Arilala Ramanantsoa. Ka izay no antony tsy nahenona ny CENI nandritra ny fotoana maro mahakasika ny voka-pifidianana Vonjy Maika. Tsy nijanona ho affirmation gratuite ihany koa anefa izany fa dia mbola nasehon'ny Fanily Soerinavo ihany koa ny fomba nanovan'ny CENI an'izany voka-pifidianana izany. Ndao arahantsika izany satria tena nazavain'ny Fanily Soerinavo mazava tsara amin'ny antsipiriany daholo ny dingana rehetra ny lalovan'ny CENI mba hanovana ny voka-pifidianana. Tsika rehetra mafantatra ho amin'izay mafantatra moa zany hoe rehefa manao PDF ianao ka manao modification manuelle dia misy an'le hoe texte ery ambony ery dia iny no batainao eo amin'le place tianao hanovana zavatra dia eo ianao manao effacer dia eo ianao manova dia indraindray tsy misaligné le soratra dia kisakisaka kely le izy fa tsy automatique ohatrany amin'ny PDF généré automatiquement avy amin'ny les logiciels d'origine. Dia rehefa nandeha ny le 20 décembre navoaka le dia novana le izy dia zao indray ny zavatra nitranga tao reo olona ito le original izay hitatsika mahitsy tsara iny aligné tsara daholo zao aligné tsara daholo ny chiffre rehetrarehetra rehefa ohatra ka nataonao modification amin'izay ty PDF amin'izay zareo zany tena hoe koroparopaka be manao an'le izy dia rehefa natao modification dia jereo vilambilana be tsy aligné intsony. Ankoatran'izany dia voalazan'ny Fanily Soerinavo ihany koa fa tsy vao tamin'ity taona ity tsy vao tamin'ity fifidianana ity ny CENI nanao an'izao fomba ratsy ny manova ny voka-pifidianana izao fa efa hatrany amin'ny taona 2024 tany amin'ny fotoana fifidianana filoham-pirenena nandresy 320 isanjato ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana iny kanefa dia novain'ny CENI ho filoha Andry Rajoelina no nandresy tamin'iny fifidianana iny. Zavatra roa no mety nitranga ka nahatonga ny trangokalan'ny CENI namoaka ny voka-pifidianana tsy mifanaraka tamin'ile navoaka tamin'ny televiziona malagasy iny hoy hatrany Fanily Soerinavo na nisy olona nilatsahan'ny fanahy masina tao amin'ny CENI na resaka mise à jour ny olana tamin'iny. Ndao arahantsika izany fanazavaan'ny Fanily Soerinavo izany. Hitanareo ny zava-misy dia izao tamin'ny 2018 ny PV tao amin'ny QG any Bel-Air dia nanome fa nandresy 43% koa tamin'izany 53% Ravalomanana nandresy 53% tamin'ny Rajoelina Ravalomanana fa rehefa navoaka ny résultat dia lazaina fa i Rajoelina indray no nandresy zany hoe efa fataon'ny CENI io mamadika résultat io ary eo amin'le PV izay eo ampelantanany tsy afaka ataony le mamadika an'le izy fa enregistré ny logiciel automatique iny dia amorona ny PDF vaovao ilay PDF original iny dia ao izy manao bidouillage manuel. Ny zavatra nitranga tamin'ity dia izao nao nisy olona nilatsahan'ny fanahy masina dia namoaka an'le résultat teo amin'ny site kanefa tsy dia mino hoe misy olona misy fanahy masina ao amin'ny CENI io na ilay mise à jour automatique ny logiciel ny CENI izay manao an'le publication dia manao mise à jour tsy haiko isaky ny 24 heures na isaky ny tsy fantatra no namoaka an'le izy tao kanefany tratran'ny olona teo. Voararany lalàna ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka noho izany dia mametraka vahaola ny Fanily Soa entina ahafantarana ny tena marina mahakasika an'ity resaka voka-pifidianana ity. Ny vahaolana narosony dia hoe
tokony ampitahina daholo ny PV ny ampelantanan'ireo kandida enina, izany hoe ireo kandida ankoatra ny Arilala Ramanantsoa zany, izay nirotsaka teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Mitaky amin'izany PV teny amin'ny fokontany 2.7 izany avy amin'ireo kandida enina amin'ny rahalahy izay nifanandrina tamin'ny Arilala Ramanantsoa ifaniry Soerinaivo arak'izany. Fa raha tsy manaiky ny hanao an'izany kosa ireo kandida ireo, dia midika izany fampiray tsokombakomba amin'ny seni izy ireo. Tsy resaka hoe sentiment na resaka hoe falifaly fotsiny tsika fa hoe tratra ny seni, fa voarara ny lalàna tompoko. Ny manipulation des voix ohatran'izao taon'ny seni izao, voarara ny lalàna, voarara ny lalàna, ny fanodikodinana sy ny hoe bidoyenao ny isa. Ka ny ahafantarana hoe inona io isa io dia ny PV rehetra eny ampelantanan'ny kandida anankenina. Tsy mangataka ny kandida mpanjakana isika, fa ireo kandida anankenina kosa: Razanamasy, Tahiry, Razafinjoelina, Tahina, Randriamapionina, Martin, Ravalomanana Tojo, Monjaroindefo, Zavitsimvalo, Gaskara Fenisoa, omeo ny jerevo daholo ny PV anareo, ka tokony anome an'io satria ianareo tokony hitovy daholo koa ny PV izay voarainareo teny amin'ny 192 fokontany. Ka raha ohatra ianareo tsy hanome ny PV anareo dia miray tsokombakomba amin'ny seni. Tokony ampiarina ny lalàna ary tokony hotoriana daholo ny mpiasan'ny seni, ny kandida Arilala Ramanantsoa ary ny filoha Andry Rajoelina hoy ifaniry Soerinaivo hatrany. Rehefa tsy hanao ny asany kosa ny fitsarana dia aleo atao fitsarana Facebook ary aleo atsangana eny amin'ny arabe ny fitsaranan'ireo mpangalabato ireo. Novaliany faniry Soerinaivo ihany koa ny fanontaniana napetraky Lalatiana Rakotondrazafy hoe à qui profite le crime, dia hoe ny olona izay angalaram-bato mihitsy no voakasika voalohany amin'izany hoy ifaniry Soerinaivo, ka noho izany dia tsy afa-miala amin'ny raharaha io ny kandida Arilala Ramanantsoa. Eto izany dia tokony hisy fitoriana faobe mandeha any amin'ny fitsarana pour arrestation massive ny mpiasan'ny seni manomboka hatreo amin'ny président voalohany indrindra ny mikirakira an'io logiciel ny seni io ary ny kandida Arilala Ramanantsoa sy Andry Rajoelina izay nampandany an'io. Ireo olona ireo zany tokony voasambotra raha ohatra tany États-Unis tsika ohatr'izay efa nandeha tany ny FBI ny sambotra an'ireo. Ary tokony seleny seni mihidy satria scène de crime. Crime manko izany fangalaram-bato izany, satria ny fangalaram-bato mahatonga antsika fadiran'ovana ohatr'izao. Ny fangalaram-bato no mahatonga antsika miaritra n'io dictature ataon'ny Rajoelina io. Ary ny lalàna dia miteny kategorika mihitsy fa mampigadra 5 taona hatranomaizina ary tsy mahazo milatsaka amin'ny asa-panjakana na amina zavatra hovidiana intsony ny olona izay mangalabato. Ka nahoana isika nitsapatra lalàna? Rehefa tsy hanao ny asa ny fitsarana dia atao fitsarana Facebook le raha. Ataovy eo, tsy maninona mihitsy izany, dia atsangano eny amin'ny arabe ny fitsarana izay tsaran'ireo dia aleo samborin'ny olona an'ireo dia ataon'ny olona any Tamora na any Tsefa. Fa ianao Ramatoa Arilala Ramanantsoa dia tsy afaka maina amin'izao satria ny olona izay angalaram-bato dia izy no voalohany indrindra tena hoe miprofite an'le crime. Tsy afa-miala amin'izao afery izao ihany koa ny filohan'ny seni hoy ifaniry Soerinaivo na inona ataony. Tsy mino ny fiarovan-tenan'ny seni velively ifaniry Soerinaivo na nilaza fa hoe nisy olona tsy natao tody niditra tao amin'ny tranonkalan'ny seni. Tsy azo hidikidirana fahatany io tranonkalan'ny seni io satria efa voaro tsara, efa natao audit ary indrindrandrindra tsy mitombona mihitsy ny resaka hoe nisy mipiraty le tranokala ka fichier avy ao amin'ny seni izay niforonina tamin'ny 9 Desambra 2024 lasa teo ihany no miditra ao. Raha tena nisy mipiraty marina ny tranonkalan'ny seni dia tokony ho fichier hafa mihitsy avy any amin'ny toeran-kafa, avy any amin'ny olo-kafa no miditra ao fa tsy avy amin'ny seni. Nisy niditra tsy lera hono tao amin'ny
tao amin'ny sitiny misy niditra amin'ny ahoana fa nga io sitina koa nga io tranona koa no hidikidirana fatany site sécurisé zany anseny izany site nanaovana audit hoe ahoana ny sécurité an'ity site ty tsy possible ny ahafana mipiratean'io ka hoe fichier anankiroa izay origine CENI no hitanay ao tsy possible zany raha ohatra zany nisy mipiraté dia tsy ho fichier avy ao aminareo mihitsy izay créé le 19 décembre et le 20 décembre no hitanay ao fa tokony fichier créé le 21 décembre tany amin'ny tany tsy fantatra nampidinina tao amin'ny CENI. Afatra mafonja ho an'ireo nifidy any tojo ravalomanana rehetra kosa no namarana ny fanirisoerinaivo an'izany resaka nataony tao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy zany. Nangataka tamin'ireo nifidy ihany koa izy mba hiaro ny safidiny daholo ny tsirairay. Tsy tokony sy atahorana ny higadra satria efa feno daholo ny fonja amin'izao ary tsy ampy amanetsiny zany ireo gendarme sy miaramila ireo ka noho izany dia arovo ny safidinareo izy fanirisoerinaivo. Izay zany dia za zany miteny ireo olona 103 000 personnes 103 000 nifidy antojo arovo ny safidinareo. Ianareo minimum ianareo 106 000 électeurs areo raha ianareo midiny eny an-dalambe miaro ny safidinareo tsy voasambotra zany. Tsy omby olona 106 000 personnes zany any amponja. Ny fonja ary ao na tsy afana Tanimora na any Meritsetosika na izy fa tsy omby olona efa feno ary tadidio fa tsy misy toerana intsony ary na ny gendarme na ny police na ny maramila tsy ampy anareo 106 000 zany zara zareo raha misy 5 000. Miaro dia miaro ny fitondrana mafy indrindra fa ny mpitondra fanjakana ny CENI sy ireo mpanarady amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy ny jerena. Matahotra mafy any tojo ravalomanana ve izy ireo? Inona no mety ho eritreretin'ny tranga raha toa ka itojo ravalomanana no lasa ben'ny tanànan'Antananarivo? Tsika tsirairay manaraka ny vidéo ihany no aoka amaly an'izany fa izay no mamarana an'ity vidéo ity. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Azadino misabone sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.